Toizantsika ny vaovao ny resaka loza ara-boajanahary izay ihany isika no izay loza ara-boajanahary izay sy vokatry ny fikorontanana ny toetrandro ihany koa dia mihena tsikatra fa niena ny vokabary teto amintsika raha oharina tamin'ny taona 2024 ho an'ity taona 2023 sy 2024 ity. Misy ihany anefa ny torohevitra ao anatin'ny fambolena izay azo ampiarina tsara, azo amfanarana amin'izay fikorontanana ny toetrandro izay. Ny enina roapolo isanjato ny vokabary tamin'ireo sopotra lehibe any Madagasikara tamin'ity taona ity raha mita tamin'ny taona 2024 raha nambarany teknisianina eo anivon'ny PADR na ny paikady momba ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra eo anivon'ny primature. Hitataratra moa izay faratsian'ny vokatra izay nanomboka ny volana Jona lasa teo izay nanomboa ny fotoana fiakaran'ny vary. Ny fikorontanana ny toetrandro ny isany nahatonga izany izay niseho tamin'ny alalan'ny fiainan'ny rotsakorana amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara. Misy ireo fomba fambolena azo ampiarina tsara eto Madagasikara izay amin'ny fanarahana amin'ny fikorontanana ny toetrandro. Ny paikady aloha zany dia be dia be paikady fa zavatra tokotry androany fotsiny zany zao ny raha ny tamin'ny DCC dia amin'ny resaka fambolena dia ny fampiasana ny SCV na couverture végétale na ny vokarakotra izay ny anankiray ary faharoa dia ny resaka SCG na ny ketsatan'ondry. Ny antony dia satria nahoana raha le couverture végétale na ny vokarakotra dia misy tombotsoa maromaro azo ao anatiny voalohany aloha zany dia tsy fampiasana ny zezika simika. Faharoa dia miaro ny fiotsahan'ny tany izy dia miaro koa ny atsanga eny tambany sy eny amin'ny lakan-drano. Dia farany dia tena hoe tsy mampiasa herin-tanana lehibe zany izay ohatrantsika tsy mila miasa angady ny fanadadiana nataon'ny teknisian'ny réseau des observatoires du riz eo anivon'ny PADR teo anelanela ny taona 10 ka hatramin'ny taona 2024 no nahafantarana fa ireo loza voajanahary misy eto amin'ny firenena no nitarika ny fahasamban'ny 4.90 isanjato ny vokabary tao Antsirabe, ny 5.30 isanjato ny vokabary tao Fenerive-Est, ny 5.50 isanjato ny vokatra katsaka sy 7.20 isanjato ny vokabary tao Toliara. Aloha hevitra tamin'ny tontolo andro fanentanana tanterahany PADR omaly moa teto amin'ny plan nosy ny makasika ny fikorontanana ny toetrandro sy ny tontolo ambanivohitra.